fahasoavana sy ny fiadanany tompo aminao a takizay ihany koa ho an'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra. Fampizaran'izay afatra omen'ny tompo indray tsika amin'ity andronio ity a dia minao fa isy famangina ho anao androany. Amen. Mba paherikely aleo akaikinao ianao aloha dia laza hoe isy famangina ho anao amin'ny tenin'Andriamanitra androany hoe. Amen. Famangina ry havana dia dikan'ilay hoe famangina dia misy kasika manokana, hitanao ohatran'ny hoe ao anatin'ny tokantranonareo dia miaraka ao nareo isan'andro isan'andro, misy fiainana iraisana, misy fiainana foana ohatr'izay isan'andro, fa misy zavatra kely manokana tsy indraindray mba ataonareo dia tahaka an'izay ihany koa amin'Andriamanitra. Hoy Sotra Masina milaza ny ambokiny Jaona 4:20 any raha tsy diso ako milaza Jesosy hoe raha misy tia dia ho tia azy ny raiko dia onona ho aminy izahay. Amin'ny fotoantsika nandray ny fahasoavana sy ny famonjena dia monina ao anatintsika ilay zanak'Andriamanitra. Fa isaky ny mihaino tenin'Andriamanitra ianao, isaky ny mandre tenin'Andriamanitra ianao dia mahazo ny famangin'Andriamanitra ianao izay. Azontsika ilay izy. Ao Jesosy fa misy famangina, misy asa manokana ao anatin'ilay izy. Dia androany ifampizara aminao tsy voatery hainga Sotra Masina manokana isika amin'ity andronio ity fa azontsika verifiena daholo ao anatina tantara maro ao anatin'ny Baiboly ny zavatra izay ifampizarako aminao amin'ity andro anio ity. Nisy fotoana ny apôstôly Paoly laza any ambokiny asan'ny apôstôly any raha tsy diso ako nampianatra izy nyresaka tamin'ny mpianatra hoe araky ny nampianaran'i Jesosy tompontsika ozy izy dia mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Dia izay no fampizarako aminao androany resaka manome sy resaka mandray. Dia rehefa tao anatiny izay vanim-potoana niarako tamin'ny tompo sy mba nanomezan'ny tompo afatra izay dia zavatra hitako ao anatin'io tantarana Baiboly io misy karazana olona anankiroa foana ao anatin'ny tantara. Rehefa mamaky ianao dia misy karazana olona roa foana ao. Ny parti voalohany, ny ampahany anankiray amin'ny olona ao amin'io Baiboly io dia karazana olona mpanome. Ary ny karazany faharoa kosa dia karazana olona mpandray. Izay fotsiny ny asany. À chaque fois le tantara dia misy olona mpanome ao dia misy olona mpandray. Ohatra izany zao hoe mijery tsika ny tantaran'i Josefa dia Josefa le mpanome. Izy namatsy ny rahalahiny izy namatsy ny rainy izy namatsy ny Egypta ray manontolo dia ny rahalahy le mpandray fotsiny ihany, mandray an'ilay zavatra, lay tombotsoa, lay zavatra mahafinaritra, lay zavatra tsara avy amin'ny Josefa. Jery tantara hafontsika mandeha ny tantara Mosesy ny zanak'Israely Mosesy le mpanome ho an'ny zanak'Israely. Saka misy problema lasy Mosesy makany amin'Andriamanitra dia mangataka inona indray no atao ho an'ny zanak'Israely dia manome. Inona no ilainareo? Mofo, ao fa ho avy mofo. Inona no ilainareo? Hena, ho ataoko mivoaka amin'ny vavorinareo ny hena ozy izy Andriamanitra. Dia mahazo ry zareo isaka mihetsika. Dia jereo tsara ao anatin'ilay tantara amin'izay misy tantara ohatran'izay foana zany ao anatin'io Baiboly io. Dia miditra ty amin'ny tantaran'i Jesosy isika dia misy tantaran'i Jesosy sy ny mpianatra ao misy tantaran'i Jesosy sy ny olona mpanaraka azy be dia be ao dia Jesosy le mpanome mofo, mpanome hazan-drano, mpanome karazana zavatra maro izay ilain'ny olona, mpanome fanasitranana, mpanome fanafahana, mpanome tenin'Andriamanitra sy ny sisa. Dia misy le karazan'olona kosa mandray. Ao amin'ny Baiboly hafa ihany koa rehefa tapitra ny tantaran'i Jesosy dia misy ny tantaran'ny apôstôly Paoly izay tsy mitsahatra ny manome. Na dia efa any amin'ny prison ary izy dia inona zavatra ataony foana? Manome. Ity indray ny epistily soratana. Ty meo an'ny Timoty. Ty meo an'ny Timoty taratasy faharoa. Ty meo an'ny Titos indray taratasy ny anankiray. Ty meo an'ny Filemona. Ty meo an'ny Korintianina. Dia asivan'ity faharoa ity fa ohatrany nare zavatra ako ireo torokely mikasika an'ilay taratasy voalohany izay nalefako. Ty indray ho an'ny Tesalonianina. Ty ho an'ny Kolosianina. Ty ho an'ny Filipianina sy ny sisa rehetrarehetra. Misy olona mpanome foana. Dia misy olona mpandray foana. Fa rehefa mandinika ianao ny tantaran'ireo olona ireo dia misy teboka hitovizana ry zareo mpanome, dia misy teboka hitovizana ry zareo mpandray.
Ny teboka hitovizandry zareo mpanome dia zao any amin'ny toe-po tsara rehetrarehetra. Marina sady iso. Jereo tsara eo amin'ny Josefa, fa ao amin'ny Josefa misy ny faharetana, misy ny fitiavana, misy toe-panaraka an'Andriamanitra, misy fandeferana, misy ny zavatra rehetrarehetra. Ary inona kosa tsy amin'ny kotehan'ny rahalahy ny toe-po ratsy rehetrarehetra. Tsy mahavokatra tsara mihitsy. Misy fialonana, inona toetra nofo rehetrarehetra hitanao. Misy fialonana ao, misy fizahan-tavan'olona ao, misy fijerena tombontsoa mandrakariva. Aiza ny anjarako, aiza mety amiko, ahoana ny amin'ity, ahoana ny amin'ny roa. Efa mizara sakafo Josefa. Fa nisy firy ny rahalahy Josefa? Firy? 150 ny rahalahy Josefa. Iza mahita tantaran'ilay mizara sakafo? Tangano ny tanana izay mahay. Tsisy mahay izay tantaran'ilay mizara sakafo izay. Zara sakafo Josefa, dia inona ny zavatra nataon'ny mpanompo rehefa nizaraina ny sakafo? Ny Benjamina natao foasanky. Raha sandwich zany dia sandwich iray any rehetra dia 5 ny Benjamina. Para anankiray ny rehetra 5 ny Benjamina. Inona nataon'ilay olona mpandray fotsiny? Miangatra. Izy amin'io tsy mividy mofo, tsy nikarakara ny tao anatiny, tsy nikopakafo, tsy nanadio vilia, fa hinana fotsiny. Fa inona ny zavatra hitany? Le niangatra ny hitany, fa tsy le zavatra tsara izay nomena anazy. Mandeha ny tantaran'ny zanak'Israely, dia jerenao tsara ny tantaran'ilay olona mpandray foana. Fa saky mihetsika dia maninona? Menomenona. Or Mosesy tsisy fasana ilevena navahany any amin'ny tany Egipta no nentinao aty amin'ity tany ahy ity izahay ho faty aty. Nalaona ihany andevon'ny Farao, toy izay anaovanao an'izao zavatra izao, mimenomenona, mitaraina ny amin'ny kondisiony, mitady ny tombontsoany mandrakariva. Averiko ilay langazo satria izay ilay teboka hitovizandry zareo avato amin'ny tantaran'i Josefa, miditra ato amin'ny tantaran'i Mosesy. Dia mitady foana hoe aiza indray ny anjaranay, ahoana mety aminay, inona dia ahoana avy fandehan'ity, dia zanakay ahoana sy ny sisa rehetra. Nitsambikitsika teo tamin'ny tantaran'i Jesosy Kristy. Tonga indray ilay olona zarana mofo sy zarana hazan-drano. Fa ozy izy nisangisangy zari-tenany hoe ireo olona nilaza hoe hosana amin'ny avy indrindra ihany no ny teny hoe omboy 3 andro monja atao ambadika izay. Azo inona total. Satria ilay izy fotom-pisainana, satria ilay izy foto-tsaina, satria ilay izy zavatra mipetraka any anaty any, mitovy tanteraka amin'ny tantarany zanak'Israely. Izay nilaza hoe Mosesy tena olo-masina Mosesy. Any Israely mitovy amin'ny malagasy any, izay maty rehetra andriana sy tompoko lahy daholy. Rehefa velona iny tsinitsinina. Rehefa velona iny mandreraka be raha Mosesy manahirana fa maty izy. Ozy izy rehetra miresaka amin'ny Jesosy, ianao va lehibe no Mosesy. Zany hoe tena anaty bekariny rahalahy niveau tena olo-masina faratapony mihitsy Mosesy. No ny maty. Ny tantaran'ny olona ao anatin'ny Baiboly dia misy karazany roa ohatran'izay foana ao anaty. Misy olona manao sakrifisy dia misy olona anaovana sakrifisy. Fa ny toe-polon'ilay olona manao sakrifisy tsara lavitra, ary ny toe-polon'ilay olona anaovana sakrifisy tena faran'izay mamoehitra, faran'izay mampalahelo. Osintsika teo hoe Jesosy Kristy manolotra ny ainy hamonjy ny olona, hamonjy ny maro. Fa ny toe-pon'ireo olona ireo avy nihinana izy. Lany tsara mofo. Misy fotoana mampanontany tena mihitsy ny hoe maty Jesosy sy teo ambony hazo fijaliana. Iza ny teo anatrehany teo, Maria sy Jauna ihany nijanona teo. Fanontaniana hoe lasaiza lengany antsoantso hoe ry Jesosy zanak' Davido, mamindrafo amiko. Fanontaniana hoe lasaiza le boka fola. Bon, le sivy moa zany efa tsy avotra raha teo, fa mba nisy anankiray mba avotra ihany tao. Fa lasaiza le ray avotra. Nitsity sy nalehany. Nisy iza moa ny anaran'ity izy, i Jairo tao izay natsangana tamin'ny maty ny zanany vavy. Fa rehefa natsangana tamin'ny maty ny zanany vavy, lasaiza mese Jairo. Tsy hita izay nalehany. Hoe io anie le nanangana ny zanakao tamin'ny maty.
fijeriko anazy tena natory marina izy tamin'iny fotoana iny satria zay nataon' Jesosy hoe aza mitomany fa matory izy fa tsy maty. Mijeriko azy tena natory marina izy farafitsy aiza koa no raha tena zanak'Andriamanitra ve le io dia omboana amin'ny hazo fijaliana tahaka izao. Zay rehetra nandray dia manana toe-po tahaka an'izay daholo, surtout le zavatra raisina ranofo tsy ao amin'ny tontolo ara-panahy fa zavatra raisina fotsiny amin'izao dia manana toe-po sy toe-panahy ratsy daholo. Atao amin'ny tantara rehefa miresaka Paoly, lazange Koritiana nety misy anankiray zao. Koritiana voalohany, Koritiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahaefatra ambin'ny folo. Koritiana voalohany faharoa toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahaefatra ambin'ny folo. Toy izao vakanteny aminaran'i Jesosy: indro efa fantelony izao no vonona katy aminareo aho nefa tsy havaki-tratra anareo fa tsy fanananareo no tadiaviko fa ianareo, fa tsy ny zanaka ny tokony hiaro ho an'ny ray aman-dreniny, zany ny toe-panahin'ny olona tena mpanompon'Andriamanitra, fa ny ray aman-dreniny no tokony hiaro ho an'ny zanany, tsy ho fanananareo ny tadiaviko izy. Andininy fadimy ambin'ny folo: ary zao dia faly maninona indrindra. Tao raha mamaky aloha, faly indrindra, tsy hoe faly fotsiny fa faly indrindra, andany aninona hono le faly? Sy olanina, fa tsy hoe andray sy ahazo, fa andany sy olanina. Faly indrindra, andany sy olanina. Aninona? Asoa ny fanahinareo. Inantoyany? Na dia araka fitombo fitiavako anareo aza no fienany ny fitiavanareo ahy kosa. Mpanome dia mpandray. Lay mpanome manana ny toe-po sy ny toe-panahy faly indrindra, andany sy olanina. Le mandray kosa na dia mitombo ary fitiavako anareo, miena le fitiavana. Me marisarisa. Paoly mantsy mahitsihitsy fiteny zay dia zay tsy tiavany ralahy Paoly. Paoly masika, Paoly nye mantamanta vava zay tsy voako amin'iny ralahy iny. Izy zany tsy maka vola ty amintsika fa izy raha vao miteny marikivy mihitsy ny any anaty any. Le toe-po sy toe-panahy ao anatin'ilay tantara dia misy anankiroa foana, misy mpanome dia misy mpandray. Raha vao ny olona mipetraka eo amin'ny plasin'ny mpandray dia ny toe-po tsara tsy maniry tsara ny anatiny, fa ny toe-po ratsy foana ny mahazo vahana sy mahazo vaka. Afaka ho zanak'Andriamanitra tsika, fa raha zanak'Andriamanitra mpangataka lava, dia ao anatin'ny Baiboly misy tantaran'ireo mpangataka lava sy mpiandry ny anjarany lava. Ozy izy eo amin'ny boky Salamo rehefa miresaka Davida hoe ny karazana olona ozy izy rehefa manatona mangataka miresaka amin'Andriamanitra dia inona ny zavatra resany? Andriamanitra meo misy hatrany izahay. Ataovy an'izao indray fiainanay, ataovy an'izao indray fiainanay, ataovy an'izao indray fiainanay. Fa etsy andaniny misy an'i Davida zay tsy mba mangata-javatra. Fa ozy izy misaotra masina milaza hoe ny fifaliana napetraka ao tatao-poko dia lehibe lavitra noho ny tamin'ny taona fahavokarany indrindra. Amin'ny vanim-potoana ianao raha lasiana bavy, mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona mpangataka. Asiako tsindrim-piatsara le mpangataka. Misy mpamaritoetra ao ambadika izany. Mangataka foana, mangataka foana. Naninge jereo ny olona ivelany ao, mijereva katrami. Dia jereo ny toetra na katrami. Hoe ohatry ny ahoana ny toetra na katrami, mpangataka. Miady foana, teny ratsy atseroa. Sy sisa rehetrarehetra, tsy tia madio sy sisa rehetra hitanao eny daholo ao anatin'ilay tontolo. Amin'ny fotoana zasainao raha lasiana bavy, mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona mpangataka mandrakariva. Mipetraka eo amin'ny toeran'ny olona mitady ho asoavina mandrakariva. Iza no hiay anay, iza no hikarakaranay, ahoana lay amin'izao, lay sujet de prière dia mitodika ao amin'ny tena foana, ato amiko mandrakariva. Tsy maniry ao aminao ny toe-po tsara.
tsy tany tsara aniriny toe-po tsara ianao fa tany ratsy izay aniriny ny songosongo, aniriny ny tsilo, aniriny ny aidratsy maro isan-karazany. Satria manino? Karazana olona mpangataka, karazana olona mitady foana, mangataka foana, aiza ny anjaranay, aiza zao, aiza zao, aiza zao. Zay ny tantarany zanak'Israely. Ary nefa rano dia nifongaran'Andriamanitra mihitsy ny zareo 20 taona ny miakatra. Nandritra ny famakivakiana ny tany efitra. Joshua sy Kaleba ihany ny olona 90 taona satria 70 taona ny tao amin'ny tany efitra, 20 taona ny miakatra, 20 taona miampy 70, 90 taona ny miakatra. Joshua sy Kaleba rola ihany nankasitrahana. Ary ireo rola ireo olona aktifa daholo ireo. Fantatrao ny dikany hoe aktifa, mpanome, miasa, masony afo. Masony afo. Zasy ianao rehefa natsoiny ho zanak'Andriamanitra, natsoina ho amin'ny famonjena, dia tsy asoa ny tenantsika. Amen. Mbola tsy azonao zany, mbola misy zavatra tsy voarainao tsara ny filazantsara. Za rehefa mitory ny filazantsara, za tsy mitory amin'ny olo zany, ianao hiaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Jesosy ianao, ataony an'izao, ataony an'izao, ataony an'izao. Mametraka toe-po sy toe-panahy mpangataka ao anatin'ilay olona zany. Mametraka toe-po sy toe-panahy mpandray mandraka hariva, mandray foana, mandray foana. Dia rehefa zatra amin'ny tanana mandray, dia tsy afaka manome. Rehefa tsy afaka manome dia misy toe-po sy toe-panahy ratsy ao anaty ao. Nefa tsy zany ny esprit ny evangelia, ny fanahy ny filazantsara. Maty ny ray amonjy azy rehetra, ka dia maty ihany koa izy rehetra. Ary maty izy amonjy ny olona rehetra, mba tsy velona ho an'ny tena ntsony izay rehetra velona, fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty amonjy azy. Inona ny dika zany? Jesosy mpanome. Ny fiainan' Jesosy teto ambony tany dia manome, manolotra ny momba azy. Io zavatra resahan'i Paoly io, azontsika vadika tsara mihitsy ny ao amin'ny tantaran'i Jesosy. Indray fa fanteliny zao ny vonona katy aminareo, nefa tsy avakitratra anareo, fa tsy mifanana anareo ny tediaviko fay anareo. Afaka miteny tahaka izany ve Jesosy aminao? Afaka miteny ohatr' izany Jesosy? Sa tsy izany ny hitanao fiainan' Jesosy? Tsy avakitratra ny olona natongavany, sa avakitratra nizaniza natongavany. Jereo tsara fa mpanjaka rehetrarehetra rehefa sandratra dia mahavakitratra ny afo, mampanompo ny afo. Fa ilay mpanjaka ny lanitra rehefa tonga teto ambony tany dia maninona? Tsy fanananareo no ilaiko, fa ny fanahinareo. Ary za dia vonina, ary faly indrindra anome, faly indrindra anolotra, faly indrindra afoy, faly indrindra andany sy olanina. Ka nanolotra hatramin'ny ainy ary mba aninona? Asoa ny fanahitsika. Azonao adika amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly. Io Korintiana 2:10-5:4 io. Jereo ny tantaran'i Josefy fa mitovy amin'izay. Indro efa fanteliny ao zao nitovy nanakaty aminareo, nefa tsy avakitratra anareo. Ngaty Josefy navakitratra an'izanizy. Fa tsy mifanana anareo ny tediaviko fa ianareo. Ngaty Josefy naka fananan'izanizy. Fa tsy ny zanaka ny tokony hiaro an'ny ray aman-dreny, fa ray aman-dreny ny tokony hiaro an'ny zanaka. Josefy niaro an'ny afo. Za dia faly indrindra andany sy olanina, asoa fananareo. Josefy nandany sy nolanina, asoa ny hafa rehetrarehetra. Dia niaina n'ilay toe-panahy sy ny toe-po araka an'Andriamanitra izy. Azonao ilay izy? Raha tiantsika no hiaina zavatra tsara miaraka amin'Andriamanitra, raha tiantsika ny hiaina ny fanambaran'Andriamanitra milaza fa ny fiarahana amin'ny Jesosy, dia fifaliana mandrakariva. Dia mila olona mpanome ianao fa tsy olona mpandray mandrakariva. Amen. Mila olona miala eo amin'izay toeran'izay ianao mpangataka mandrakariva. Za mba ataovy an'izao, tsy mba misy miahihany fianakaviako zareo. Ohatra izany ke ny fomba fisainan'ny olona sahirana. Maninona ianao nohatran'izao? Maninona fiainanao nohatran'izao? Ka za tsy mba nisy ohatran'izao. Ka ny ray aman-dreniko tsy mba nanana lova nomena anay. Ka ihany ohatran'izao. Ka narary ny zanako dia roi patron. Ka ohatran'izao. Tanao ilay izy miandromena foana. Dia ny olona tsy nanome ny diso. Ny olona tsy nanome azy ny diso, izy tsy diso zany. Tsy isy fahadisoko mihitsy zany. Fa ilay olona tsy nanome azy, fitondram-panjakana tsy manome asa.
zay mahatonga anay mivarotra tiana tsara lalàna zay mahatonga an'izany zavatra tsy nanome azy zay mahatonga an'izao zavatra tsy manao zao zay mahatonga an'izao manana excuse mandrakariva satria manino zany lay toe-panahy maniry vokatra lay toe-po toe-panahy ratsy maniry ao anaty fakamangidy tsilo aidratsy maniry ao anaty vokatra iny toe-po sy toe-panahy mangataka mandrakariva toe-po sy toe-panahy teo karakaraina mandrakariva toe-po sy toe-panahy teo asiana soa mandrakariva tsy vonina nisy soa ny hafa mihitsy raha te hitombo ianao mila olona lasa manisy soa ny hafa ianao fa tsy ianao foana nomena soa mety ambavaka ary raha mba ianao indray manomboka androany no mivavaka ho an'ny hafa mangatao amba ohatran'izao ary raha mba ianao indray mangataka ho an'ny hafa manomboka izao mila miovany ao anaty miova amin'ny fanavozana ny sainao izy io fitenin'ny apôstôly Paoly dia rehefa tonga mpanome ianao dia mitoetra ao anatinao toe-panahin'ilay toe-panahin'ireo mpanome rehetrarehetra rehefa mamakitsika ny Galatiana 5:22 vokatra ny fanahy rehetrarehetra tsy ao anatin'ny olona mpandray mandrakariva izany raha lasanabavy tsy ao anatin'ny olona mitady ho ampiana mandrakariva izany tsy ao anatin'ny olona mitady ho karakaraina mandrakariva izany fa ao anatin'ny olona vonina hikarakarany hafa asony hafa andany sy olaniny mba asony fanahiny hafa andany ny heriny andany ny volany andany ny fotoanany andany ny mombamomba azy rehetrarehetra ary oza hoe zany ny tena toe-po sy toe-panahy ny mpanompon'Andriamanitra véritable fa ny mpanompon'Andriamanitra izay hitantsika ankehitriny dia mpanompon'Andriamanitra izay tsy araka an'io filaza io fa ny zanany iray no mandany momba raha azo fitahiny ny tsy ambaratelo aza atao tsinitsinina ny ray ara-panahy indrindra amin'izao fiandohan'ny taona izao nisy fotoana tsy haiko na vadiko le nresako tamin'le izy nandre an'le tao anatin'ny 3-4 taona teo tsy naheno pub na moa tsodranotsony ary rehefa janvier dia lasa ihany saiko maninona ary zareo tsy manao pub tsodranotsony janvier fa alefa ny février kay maina be le janvier tena eo ampianona an'le pub hoe amin'izao février le any tena zay vao hitako tena zange gaga maninona retolo reto tsy manao pub janvier tsony kay tena tsy tafavoaka mihitsy le janvier tena tsy afaka ty nao miandro février fara volana janvier izy mandray tsara début février alefantsika ny pub fin janvier alefa ny pub début février alefa ny événement alefa sogny ny radio anao hoe dia noy fa milady 4 février oay izay aleanao rehetrarehetra tsodrano spécial anomboana ny taona tsy zany ny toe-po sy toe-panahy ny mpanompon'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra izay tiany ihany koa dia mbiasantsika zanak'Andriamanitra dia olona mpanome mandrakariva olona tsy mikoty fa manome dia rehefa mamoaka ianao arakaraka ny afatratry ny zavatra izay avoakanao dia ozy izy misaotra masina milaza ny ambokiny Galatiana any hoe Andriamanitra ozy izy tsy mba hazovaziana izay afafin'ny olona anjinjainy mamafy fanomezana ianao dia Andriamanitra mameno foana ny anatinao any vavaka ho an'ny hafa ianao dia hoeninao mihitsy zany hoe toa tsy mila mivavaka ho an'ny tenako intsony fa Andriamanitra miaya Andriamanitra masoa toa tsy mila mangataka fiarovana fa toa tatanany foana ny fiainako toa hoetiny foana ny fiainako toa tsy mila mangataka ho amin'ny fahasalamako fa toa ao anatin'ny 2 taona 3 taona zay ohatrany serisery ihany mba nandalondalo ohatrany tazotazo moka indre mandeha indroa no niseho fa tsy nisy zavatra goavana be intsony ny olona mpanome dia Andriamanitra ny miaya azy amen fa ny olona mangataka mandrakariva dia ny olona no miaya azy ary rehefa mijanona ny olona dia tapitra treo ihany koa ny fanantenany izy satsony mba ho atenainy janona ohatra zao ngambe mahantra mandrakariva zao narin'ny olona zao reny le olona le défaitiste ahodiny ao amin'ny tena foana maintimainty ny tena dia tsy tian'ny olona tsisy idirany mihitsy le resaka fa efa izy mihitsy lay toe-panahy efa feno zavatra ratsy any anaty dia mitady raison fotsiny hoe inona no mahatonga ny retolo reto tsy mamatsy azy intsony
Ina mahatonga an'ireto olona reto tsy manasoa intsony. Ina mahatonga ny hafa tsy mitondra ambavaka. Zahay moa zany dia tsy hitandry pastera mihitsy fa le eo aloha reo ihany no hitany foana. Misy olona nye tena ohatran'izany miala fiangonana ra izy satria tsy nahazo azao, tsy nahazo azao. Toe-po zany raha lasanabavy. Toe-panahy zany raha ianao ao anatin'izany tantara zany. Hoe ianao ihany koa mahatsapa an'ilay izy miova mialay eo amin'izany toeran'izany. Fa io nye miala fiangonana anankiray ianao miditra fiangonana anankiray dia mitovy ihany rehefa mitovy ny toe-panahy idiranao ao anatin'ireo fiangonana karazany roa ireo. Azonao ve zany? Toe-panahin'olona eto ianao raha ohatra hoe eto zany le toerana na ny kafany le toerana na ny kafany ianao karazana olona miandry lava, miandry entina ambavaka, miandry karakaraina, miandry asoavina. Sujet de prière foana isaka mihetsika. Taloha ako manao ina moa tamin'ny taloha fotoana vitsivitsy tany aloha rehefa misy ao anatin'ny Facebook eo misy message dia misy olona mangataka vavaka foana fa taty aoriana nomboka jereko amin'izay ny discussion le olona. Raha vao olona ka première discussion tonga dia hoe eto ambavaka tsy hivaliko. Fa rehefa mijery ako ery aloha raha ohatra ka olona niresadresaka tamiko aloha dia zay vao atao riny izy vao mamila entina ambavaka, ok, fa aliko dia resako tsara. Fa misy karazana olona zarany ary mahita sotra hoe envoyer message alefako dia. Dia jerenao ilay izy tsisy discussion ninina, tsisy resaka fa tonga dia première ligne ao anatin'ny resaka. Tsy fantatro akory na oviana ozy izy ho fomba fitenin Jesosy zay. Dia tonga dia mipetraka eto ambavaka le ohatr'izao. Le raha fozako pastera manao an'izao. Za pastera sahirana ohatran'izao. Za pastera paseko fotsiny rehefa ohatran'ireo. Paseko fotsiny. Misy toe-po sy toe-panahy mila ialana. Fa tsy olona mpangataka mandraka rehefintsika. Fa rehefa olona mpanome ianao dia manaraka an'izay ihany koa ny toe-po tsara rehetrarehetra. Tafapetraka ao anatinao. Tafafindra ao anatinao ny toe-pon'ilay mpanome dia tsy iza fa Jesosy. Dia maharitra ianao miaraka aminy. Araka ny teneniko anao, rehefa ianao no mahasoa ny hafa dia izy mahasoa anao ambadika. Rehefa ianao no mitady mandrakariva izay ho anao ka ianao rehefa mieritreritra an'ilay izy koa. Misy fizarako izay taloha hoe rehefa ianao no mieritreritra ny ho anao. Nahoana moa Andriamanitra mbola hieritreritra n'iny ndraiky, araka hieritreritra n'iny zany ianareo. Efa ataonao nge le asa. Efa ataonao le asa dia tadiavinao zaraina amin'ny tompony ray aoko mba ataovy tompo. Fa fotoana ianao mamotsitra n'ilay anao dia Andriamanitra amin'izay no miay an'iny. Izay no dikany teny hoe aza manay fa za ny iay anareo. Dikan'izay rehefa manay ianao dia maninona? Tsy iay anareo izy. Rehefa foinao le izy, rehefa lasa ianao ny fiainanao. Rehefa tsy no entinao foana, angatahanao foana, dia diavanao foana, izy zorana foana. Andraisana teny tsy lerany, tantaran'i Jakoba. Tsy avelako ianao raha tsy tahinao tazomiko amin'ny teninao ianao Andriamanitra. Misy olona mampianatra an'izany mihitsy hoe tazomy amin'ny teniny Andriamanitra. Ore olona teny ho an'i Jakoba fa tsy ho anao zany. Ka misy anaranao anatin'io, tsisy fifanarahana spesiala, tsisy anaranao amin'ny Baiboly. Ary na Jakoba ary ny anaranao tsy ianao iny lazainy iny. Fa razambean'olona iny lazainy iny. Zay ny fifanarahana nataony tao ho an'i Jakoba iny. Tsika manompo an'Andriamanitra. Aza karazana olona mangataka mandrakariva. Faoka olona mpanome. Rehefa mpanome ianao, rehefa mafoy ianao, rehefa mamotsitra ianao, rehefa mandany ianao, mandany atsemboana, mandany arerahana, ho an'Andriamanitra, ho an'ny rahalahy. Zany ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany. Ho an'ny tompo dia ho an'ny rahalahy. Amen. Mandany sy laniana, ho an'ny tompo, ho an'ny rahalahy. Gaga ianao fotoana tsy apozinao hoe na dia izay tsy nangatahanao ary tonga taminao. Misy an'izany tantara izao amin'ny Baiboly sa tsisy? Misy an'izany be dia be ao. Ahoana zavatra ny tenenin'i Job, ny tenenin'Andriamanitra tamin'i Job. Job mbola mi-exposé.
mitantara ny zava-manjoany tsy rary ny manjo ahy tsy mety na dia hatramin'ny fahafatesako ary na dia mandra-pahafatoko ary mbola tazomiko foana fa ny anano marina ozy Andriamanitra hoe lâche l'affaire avotsory le tantara fa tsy zany ny fandehan'io zao nataonao mandehana ianao mivavaka ho an'ireo sakaizanao reo zay ny ataonao tanao manome amin'ny fotoana ianao reraka inona ny tokony ataonao manome afafabengy zany za efa reraka dia mbola hanome inona ihany fa rehefa manome ianao mandroso era-pandehanana rehefa vadika mpangataka sy pitaraina ianao dia mandroso ery mitombo manome foana na rehefa tsy manana ary manome foana efa tsy manam-potoana mbona manomeza fotoana foana 10 minitra sy isananana lao za hivavaka ho any anina fa zany zavatra zany misy impacta ho an'le olona zany ary misy impacta ho anao zany ny anay no mampijoro anay mandraky ty ny androany 5 taona mahery zay nanompoana ny tompo efa 7 taona ka 7 taona zay nanompoana ny tompo inona tsy ambaratelo manome foana manome na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana misy fotoana fafana manome izandray nomena ahoana ndray fomba nomezana tao ndray vavaka ho an'ny hafa sa zao vonatsiary mihitsy hoe heritaona sy tapan'izay nanaovana vavaka talata io fa isaky ny tonga eto talata mbola mirehatra foana ny foko hoe vavaka ndray vavaka ho any anina ndray misy sujet de prière miverina ny tamin'ny heriny any miverina amin'ity fa tsy manino ny vavaka ho an'ny anina ndray tsika ndao ndray tsika hifampivavaka ho an'ny anina ndao hifandray tanana hivavaka ho an'ny anina ndao hanome ho an'izao ndao hamangy an'izao ndao hampahery an'izao fa rehefa zay ny ataonao gaga ianao fa tsy mety ritra ny ressource ao anaty ao fonao ao dia nefa le olona omena foana misaotra ny tompo aloha efa mivaly aniny fa le anina pastera sisa le anina sisa tena mba ngatao mafy amin'ny tompo ianao ndray ny ampianarina zao fomba anaovanao anazy eo amin'ny tompo ngatao mafy amin'ny tompo ao aloha le izy fa nareo mantsy akaikin'Andriamanitra nareo mpanompon'Andriamanitra zay afaka mivavaka zay fa le hafa ihany le hoe oentin'ny mpanompon'Andriamanitra mbavaka hafa ihany zany hafa ihany toe-posy toe-panahy zany rahasenabavy raha vao mbola ohatran'izay foana ny anenantsika dia mirefarefy ny tantana eny foantsika eto ambavaka eny foana tantana eny foana azadino hoe tsarovy tsy fotoanan'izany zao tsy matanjaka mihitsy ianao raha mbola ohatran'izany foana ny toe-posy toe-panahinao fa rehefa ny fotoana ianao manomboka amin'izay responsable ny hafa zay le toetra izay nitadiavin'Andriamanitra tamin-kaina kaina aizany rahalahinao fa hoana navalan-kaina zanga responsable anazy maninona zany antaninao olona efa lehibe iny go hoe aiza koraha tsy zazakely babe iny izy ity dia hoe napetrako any atsasa taiza nefa Andriamanitra te-hanome responsabilité any kaina mihitsy hoe ianao angeny zokiny ianao ny responsable azy ianao ny tokony karakara azy ianao ny tokony asoa azy fa satria ianao tsy nieritreritra izay karakara sy asoa azy dia tafiditra ao anaty ao fonao lay ratsy azonao le izy rehefa tsisy ninona ao anatintsika ao rehefa tsisy fisainana fa tsy ny amintsika sy ny tombontsoantsika sy izay mety amintsika mora kely ny atongavan'ny fisainana sy ny voaratsy rehetrarehetra ny voaratsy tsy voatery famonon'olona tahaka ny ankaina fa ny voaratsy dia fimenomenomana tahaka ny zanak'Israely ny voaratsy dia ny fanoherana tahaka ny reto olona nanaraka an' Jesosy reto ny voaratsy dia ilay tsy mahay mamaly soa tsy mahay mamaly soa an'izay nanisy soa azy fa valiany amin'ny ratsy le izy mela eo amin'ny toeran'ny olona mpandray mandrakariva dia midira amin'ny toeran'ny olona mpanome manomboka izao amen rehefa hivavaka ianao rariva aza ho an'ny tenanao rery any fa fa ho an'ny hafa enina dia ho amin'ny vadinao ary rehefa vavaka ho avadinao ngenao mitombo ho fitiavanao azy mitombo ho fandeferanao azy micomprendre azy misimisy ianao dia raha hijanony eo amin'izay toeran'izay zay vadinao le vadinao zany hoe comprendre vadiko iny tena hafa mihitsy iny hafa iny ino micomprendre
rehefa izay ny position raisiny dia mitombondray ilay aidratsy any anatiny. Ianao me tsara izy me ratsy. Rehefa tafampitany amindray ny afatra dia me tsara izy dia miova foana ny any anaty any. Ohatr'izay io filazany tsara io. Dia izay fifampizarantsika amin'ity andro androany ity. Mialao amin'ny toeran'ny olona mpangataka manomeza izay anananao. Aza miteny hoe za tsy mahay mivavaka na mangataka tsotra renao za mamatsiaro an'ilay rahavavy iny Jesosy. Za mamatsiaro an'ilay rahalahy iny Jesosy. Za mamatsiaro an'ilay zoky iny. Za mamatsiaro an'ilay zandry iny. Ohatran'izao ny zavatra manjo aminy. Somary nyresaka tamiko izay misy olana izy amin'ny fianarana tompo. Gataka aminao hanokatra ny sainy. Lazanao fa mandroso ianao anatin'izany dia miova ny toeranao. Dia gaga ianao fa nisy toetra niala ho azy. Nisy valim-bavaka tonga ho azy. Kanefa tsy hanao an'izany rehetra izany tsika noho ny amin'izany tompontsoa izany. Amena. Amena. Fa hanao an'izany tsika satria lay zokintsika lay Jesosy Kristy nanao an'izay teo amin'ny toerantsika. Zareo tsara ny tantara ao amin'ny boky Romanina 9 fa na dia efa any an-danitra ary Jesosy mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra dia mbola inona foana ny ataony? Mifona ho antsika rehetra. Saka mihetsika mifona. Izay natao hoe mpanalalana. Izay tsy inona ny asam-pisorona sy mpisorona be tao anatin'ny sotra masina. Mivavaka mandrakariva. Bon, zareo moa izany tsy mivavaka. Fa zareo le hitanao le mandray an'ilay fanatitra. Falery tonga avy ny Israely. Miaraka amin'ny ondry. Mesy mpisorona be nanota angeza. Inona ny otanao? Raha vao matavitaviny eo, voavely eo, voavely mino fotsiny ako. Tonga dia bataina ny ondry. Raha vao mahi, zao mandefitra amin'ity fa tsy ankasitrahan'i Jehovah raha vao ohatran'izao ny zavatra. Fa entiko ambavaka ihany sy aloha fa izay amanaraka tsy mety ny ohatr'izao. Sasanao olona izay nomeny Kristy ny momba azy rehetrarehetra. Dia napitany tamintsika ihany koa ny afo. Dia andaontsika hivavaka ho an'ny afo. Andaontsika hitondra ny afo. Andaontsika mela ny afo. Andaontsika tsy olona mpangataka tsony hiala amin'ny toeran'ny mpangataka. Fa hitoetra amin'ny toeran'ny olona mpanome. Na kely ary ny any am-pelatananao masoava ny afo. Amen. Manasoava ny rahalahy sy anabavy. Tsy voatery amin'ny vavaka ihany fa amin'ny fanomezana. Amin'ny fanampiana rehetrarehetra, amin'ny endriny rehetrarehetra. Misy asa kely atao ary, misy zavatra mila fanampiana ary dia mandehana manaova an'izany. Fa hitanao izay fa misy zavatra miova ny anaty any. Tsy entina mbavaka dia miova. Tsy mila ataony inona dia miova. Zavatra efa nandrasanao mataona ny maro fa miova ny fomba tsy takatra izay. Izay ny hafatritsika amin'ity andron'io ity. Mino fa misy famangina avy amin'ny tompo. Voarainao androany. Toa hitsangantsika dia hivavaka. Nomboka hiresaka amin'ny tompo androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.